vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba azy miarabantsika ny menakavy atrany a tafahona ao anatin'itya fandarana mafinaritra ity na eo ampisakafoanana na aizaaiza ihany koa ny toerana zay mety afahanao manaraka na eto a rehefa ireny tsely ampamantarana reny moa mandeha dia mazava ho azy zay fa ny mpanompon'andriamanitra pasteur Ertina indray no miaraka amin'itsikany a ao anatin'ity famelabelaran-kevitra araka ny soratra masina ity miarabanao ihany koa zay natratra ny tsingeritaona androany a andriamanitra ny no hita manokana anao a makasitraka n'andriamanitra antsika ny am'izay andrehetra zay a pasteur Ertina manona ny fiadanany tomponao te di totomanana sy retompijery ny fandarina ireto makasitraka hatrany pasteur ny amin'ny famalinany antso ny fatongavana eto a sy ireo karazana valim-panontaniana maro zay efa noentinao a sosikevitra araka ny sitrapon'andriamanitra zafady zay efa noentinao teto fa resaka zay ifampiresantsika ny anany pasteur raha sitraka ao indrindra iresadresaka atsika makasika ny ao amin'ny tontolona resaka faminanina resaka be izy io pasteur atao ao a amina resaka mpitondra fivavahana pasteur Ertina moa anisany misy vampotona mandre zay am'ireny toroteny zay toriny pasteur mamotsitra teny ao ambava ambony pilipitra mitoroteny mampianatra olona sy ohatran'izany a ka eo indrindra pasteur anao anisany tena hoe idirako ao anatin'ity fanontaniana ty andrano ahoana moa zany pasteur makasika an'le hoe faminanina pasteur iza no maniraka ary ankoatran'izany ireo karazana teny faminanina zay resahanareo eo ambony pilipitra ireny ve terena ve le izy tsy maintsy hitranga amin'olona sa efa mahita sy mahafantatra ny fiainan'ny olona alohan'ny fotoana pasteur raha sitraka ao indrindra tompoko ia isorana ny tompo zay te di totomanana ny resaka teny eny ambony pilipiotra na faminanina araka andresanao teo a de tsika miaina mandrakariva ao anatina tontolona fanahy ny baiboly milaza ndray andro Jesosy de niteny an'ity hoe ny teninao no anamelohana anao ary ny teninao no anamarinana anao rehefa mandroka devoly aloha ny resako aloha eto mialohan'ny resako an'le faminanina de ny devoly tsy mety roahana any ampo miaran-devoly tsy mety an'izany fa rehefa mandroka demonia de ozy izy Jesosy ndray andro hoe na nisy olona nisy fanahy maloto anankiray nanantonan'i Jesosy de ozy mivolaza ny baiboly hoe ny teny mafy ny fanahy ratsy tao anatiny Jesosy ny teny mafy ny fanahy ratsy ao anatiny zany hoe fandroana demony de tsy mety atao anakapo tsy mety hiteneniny namora fa tsy maintsy miteny mafy ary miteny mafy miaraka amina fahefana de rehefa mandroka devoly Jesosy be da be mihitsy zany ny fandroany devoly ao anaty baiboly ao zay nataony Jesosy de miteny mafy foana Jesosy miteny mafy rehefa mandroka an'ireny demonia reny ary miteny amina fahefana inona no tiako resahana ny ho atsika pino atsika kristiana anisan'ny mahatonga ny devoly tsy mety miala de ny hoe misy fahefana ve anao mandroka devoly sa tsisy fahefana avy amin'Andriamanitra ary manahoana ny fomba fandroahana ho azy misy be da be mihitsy ny olona misy devoly tonga ao am-piangonanao te di totomanana de miteny hoe efa nivavahana tatsy zay efa nivavahana mpiandry tatsy efa nentina tamin'ny fiangonanao zao
fa tsy nety niala le devoly dia anisan'ny secret anankiray fomba fandroana devoly par expérience ambanananana dia tsy mahazo manao malemilemy mihitsy rehefa mandroka devoly tsy mahazo miteny malemilemy ny devoly koa tsy azo iangaviny hoe mba miala amory satana fifamojaly ty zanako ty mba miala amory devoly tena mba miala amo mifindra aty amiko moa nareo ary raha ohatra tena mahery ary fa miala amin'io zanako io tsy mety atao an'izany devoly fa tsy maintsy miaraka amin'ny fahefana miala anao satana miala ao anatin'ny tolo ty miala ny herin'ny maizina tsy maintsy miaraka amin'ny fahefana ary atreto voandroany de androany zao no taloha nanaovana nyty torinasy ty te ditotomanana nisy zazalahy kely io zazalahy kely io zany avy any ambanivohitra de mipetraka ao amina miasa ao amina olona miasa amina olona eto Antananarivo eto de efa herinandro mahery teo izy zany délivreny miatsika devoly foana de hoe mafy be mihitsy nga le devoly ao anatiny de niteny nga le devoly hoe nera tsy pastereretina tsy mialato zay nera tsy pastereretina tsy mialato zay de tamin'ny sabotsy teo nga izy io teny bypass teny nefa nanakorotana tena hoe saika tsy hiala mihitsy de délivrer n'isan'andro sotranandro tao de tonga tao moa zany taloha nanaovana nyty torinasy ty délivrer natao teo amin'ny adiny 2 mahery teo izy nietsika de nivavaka azy voalohany aloha zany de teo amin'ny 10 minitra teo nivavaka ho azy de mitsipatsipaka daka sy totonjo de navelako teo de lasa aloha zany nanao délivrance olona be da be olona mananjato maro moa ny délivreko tao de vite reo zany de miverenako izy mbola mitsipaka eo amin'ny tany mbola après 2 heures de niraisiko teo de reny zany ilana n'le karazana mba hoe expérience kely hoe ahoana fomba fandroana ty fa tamin'ny fotoana farany dernier moment fa ankikiky maya de iny fantsipaka farany de sitrany azonao ka izy io misy anisan'ny secret anankiray zany le tsy ny devoly tsy azonao iangavina de misy phrase ko misy fomba fiteny koa zay tsy zakany devoly mihitsy le izy tsy zakany devoly mihitsy miaino an'le izy de rehefa roanao izy de tsy maintsy miala ao anatin'ny olona io tsy maintsy miala rehefa maheno an'izay phrase le izy moa zany tsy hoe de ho teneniny eto daholo ny zavatra rehetrarehetra fa zay fotsiny zany manazavazavako hoe ny fomba fandroana ny devoly de amin'ny teny misy fahefana atao amin'ny vavan'ny olona zay zany amin'iny resaka iny fa ny devoly tsisy n'izany devoly tsy miala zany rehefa roahany tsy maintsy miala daholo io na devolona inona na devolona inona fa misy tsy hoe teknika akory fa mba misy an'izay hoe expérience kely traikefa kely de anisan'izay le teny mafy de verenatsika lay teny hoe faminanina de ohatra zay koa ny teny mpaminanina teny pahefana Andriamanitra rehefa namorona izao tontolo izao te ditotomanana de tsy nampiasa bulldozer izy namorona izao tontolo zao rehefa namorona izao tontolo zao Andriamanitra de tsy nampiasa ino izy ty tsy nampiasa resaka hoe moteur tsy nampiasa groupe fa namoronana izao tontolo zao de zavatra anankiray tamin'ny alalan'ny teny ny teny Andriamanitra de ary ny zavatra rehetra ny olombelona irery any no ny fironona tamin'ny alalan'ny vovotany de nasiana fofinaina fa ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa nanao zavatra namorona ny mazava izy de misy mazava ozy izy namorona ny ranomasina izy de niteny fotsiny namorona nyty izy hazo de niteny fotsiny de nisy ny zavatra rehetrarehetra azonao zany tamin'ny alalan'ny teny no namorona n'izao rehetrarehetra zany noho izany rehefa manangana fiainan'olona ihany koa ianao indrindra mpanompon'Andriamanitra atao hoe pasteur zany de tsy maintsy amin'ny alalana teny no anangananao fiainan'olona tsy maintsy ny mpanompon'Andriamanitra manana fahefana amin'ny teny anisan'izany ohatra ny toriteny anaty toriteny zany efa tsy tenin'ny pasteur reny toriteny reny fa tenin'Andriamanitra de manangana fiainan'le olona de anisan'izany le teny teo hoe le vavaka sy tsodrano hoe tsy hoe tsy voatery hoe maminany fa miteny ianao amin'ny fiainan'ny olona eo de io koa te ditotomanana tsy ny pasteur rehetrarehetra koa tsy ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra koa
fa io misy miankina amin'ny fifandraisanao fifandraisan'le mpanompon'andriamanitra amin'andriamanitra io zany tsy mety an'izany hoe tenitenenina fahatany zany de miteniteny foanao de miteniteny mandehandeha ho azy zany fa tsy maintsy miteny ianao miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny dimension na relation na fifandraisanao amin'andriamanitra manahoana ny fifandraisanao amin'andriamanitra fa raha tena mpanompon'andriamanitra mifanakaiky amin'andriamanitra tsy ndreko tsara za aloha zany azafady tsy miresaka pasteur Ertina na pasteur Iza na pasteur Iza ny aza satroko ny olona tsy anatokantonana mihitsy satria mandany hery ange mandany hery zany hoe miteny zavatra ianao ho anna fiainan'olona misy hery mivoaka ny anatinao ny herina tontolona fanahy de tsy miresaka hoe manatona amin'ny pasteur Iza na pasteur Iza fa zara mampirisika hoe manatona amin'ny pasteur anao de manatona amin'ny moperanao de mangatatsodrano any mangatampitarika anao atonony fa aza mitady pasteur hafa zany fa raha tena tsara fifandraisana amin'andriamanitra io mpanompon'andriamanitra io tena tanteraka te ditotomanana ny zavatra tenenina amarin'andriamanitra satria iny le toe ositra misy ositra eo ambavan'le mpanompon'andriamanitra ka iny le ositra miteny iny izy io tsy voasakany io tena mbola veriko aminao tedy io tsy ny olona mety tsy mihiny fa io tsy voasakany io n'izy zavatra tiany ataony vitany nisy madama anankiray zay no natonga azy mivavaka voafatotry ny taoko io madama io mamilava isan'andro de vadiny nefa mpanakarena be manambady olona mpanakarena be izy de ny sarahany io rangahy io izy novodiny io rangahy io divorce de hoetiny le rangahy io daholo ny zanany rehetrarehetra zany hoetiny andeha andositra iaraka aminy de ino no natonga azy mivavaka le madama io mivavaka nanolo tena de nanatona atao mitrano fivahana vaon'oloko tao izy de ny bebaka de ny fony tsy sosy vonjeo mamelany aloko afao amin'ny toka de vonjeo ny tokantranoko tsy te hisaraka amin'ny vadiko ny vadiko Jesosy vonjeo mivadiko mba tena hiverina ny tokantranonay de ny zanakay mba hiverina ty amiko sisa inona zavatra nitranga le izy moa zany fijorona vavolombelona nataony de mamerina fotsiny io te ditotomanana tsy fantatra hoe tsara le izy na ratsy fa mite ilaza fotsiny hoe io Andriamanitra io manana hevitra tsy takatra ny saina de nitantarain'le madama io tamiko de vao mivavaka tao a pasteur hozy izy de zay nentoka mambavaka hoe mba hiverina ny zanako lasan'le vadiko ilamina ny fiainako ilamina ny tokantranoko fotoana fotahorinana iny nampalahelo maty le rangahy ndray maty de rehefa maty le rangahy de niverina ho azy le zanany rehetrarehetra zao zanany rehetrarehetra tafita daholo any andafy daholo ny zanany rehetrarehetra de izy manana orinasa matanjaka be tao Tananarivo de le renim-pianakaviana orinasa anjanany le izy fa io renim-pianakaviana io no mitantanan'le izy eto Tananarivo asinareo de tsy fantatra zany pasteur ozy na valimbavaka na tsy valimbavaka fa de nangatahako ozy izy na mpiovany vadiko mba tsy isarahanay mba ampilamina ny tokantranonay kanefa maty izy pasteur inona le tiako atongavana am'izay le hoe io Andriamanitra io manana hevitra tsy takatry ny saina hoe tia ny vahaolana tianao tratrarina tia ny vahaolana omen'Andriamanitra ny dikan'izay de zao rehefa manatona an'Andriamanitra ianao tsy mahazo terenao mihitsy Andriamanitra tsy azo terenao zany Andriamanitra hoe tsy maintsy zao mily ao tsy maintsy zao miliara tsy maintsy zao sososy zao fa io vo fiain'Andriamanitra io problème manao io na tsy voatery vola azy tsy voatery vola fa misy zavatra azon'Andriamanitra mahanany zany rehetrarehetra ny ray andro miala tsiny mbola miresaka fahafatesana ty any za tsy hoe faly amin'ny hafatesan'le olona akory fa tetina hoe mitantara nisy fianakaviana ray andro de tena hoe nitongina olona manakarena be le taniny tongina olona mpanakarem-be izy io de hoe fa hoaro de efa voaka ny didi-pitsarana de ohatrongisina bulldozer le tanondrareo de nivavaka izy tompo pasteur
eto mambavaky tena zao hoe tena efa voaka ny didym-pitsarany resy zay pastera de za tsisy niny nataoko akoatrany tompo mirariny reto olo reto hitanao fa tanina engeo izy fa zay fotsiny tsy manana taratasy fa tanina io nitongindra de efa nivoaka ny didym-pitsarana fa hotsongisina bulldozer zany le andro vitsivitsy talohany io maty tampoka le ranga maty tampoka ny jamina tampoka ny fony le rangam-panakarembe le androdana azy rava ny baolina de hatramin'ny androany le izy tsy voatrongy azonao tsy tanteraka hatramin'ny androany ka le fianakaviana zao mieritreritra hoe hitady mpitsary mety hitady avocat mba tsy any sisisisa zavakafa mihitsy nataon'Andriamanitra de nitsoreso zany za tsy miteny hoe tsary zany na ratsy zany resaka zany fa zay fotsiny le resaka de mijoro vavolombelona izy de inona nytiako atongavana le hoe io ve rehefa miteny ianao de tonga de misy zavatra mihetsika io sy ny sisa Andriamanitra ngeny manao an'le asy azonao Andriamanitra ny mandamina problème Andriamanitra ny mandamina an'le fiainanao io zany tsisy idira amin'ny pasterité fa ny atao pasterité na mivavaka ao anao de miteny hoe mpandresy ohatra hoe pasterité le mpanompon'Andriamanitra mivavaka ao anao natao ny mpanompon'Andriamanitra miteny manome teny misy faminaniana de any tompo manao zay tiany atao ao zay le izy te de totomana sotra betsaka pasteur ny amin'izay famalina nyretraretra zay misy fijorana vavolombelona ty pasteur zay fa manreto technicien reto ho aratsika vetivety raha sitrako atao tena marina ny tenin'Andriamanitra ambarany amin'ny alalan'ny mpaminany mpanompony ohatran'izao tena misaotra an' Jesosy amin'ny foky rehetra herinandro tsy hatongavan'ny collégium dia tsara tadidinareo naminany ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Hertine hoe amin'ity herinandro ity misy olona ho tahian'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatra ny saina tsy amin'le neritreretinao izy tsy amin'le karamanao isam-bolana sy le vola fahazonao anina fa tena zavatra tena tsy napozinao mihitsy nefa ny ho tanteraka aminao dia niraisiko tamin'ny finoana tamin'ny amen zany faminanian'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia taorianan'izay izy mbola ny teny mbola naminany fa isa nefa ozy izy ny manaiky fa raha mahazo an'izay fitahiana izay amin'izay tsy hapozin'izay herinandro amin'ity herinandro ty ozy herinandro tsy hatongavan'ny collégium raha natadiditsika raha misy mahazo izay fitahiana izay ozy izy dia omeny ataony an'Andriamanitra ny atsasaka izay vola azony zay fitahiana azony ao anatin'izay herinandro zay dia tadidiko mihitsy teto eto mipetraka andro sabata zay dia tadidiko mihitsy nitsangako nisambotra an'le izy hoe amen amiko zany raha tanteraka amiko zany dia anao an'le izy dia naverin'Andriamanitra sary an-tsaina taotako le nitsangako hoe nisambotra an'le teny fikasana naveriny tamiko sao dia mitsoka amin'ny teny fanekena teto ozy izy Jehovah sao dia mitsoka amin'ny teny fanekena fa zay fa teninao hoe ny atsasany aterinao fanatitra fanampiana amin'ny collégium dia hitsangatsangany eo zany dia te sambosambotra eo dia fatoran'izay mihitsy fa tena tonga le vola lazaiko aminareo sabotsy le collégium zomany iny tonga le vola dia tena misaotra ny Jesosy be da be le fa dia nateriko tamin'ny herinandro iny moa niteny pasteur hoe mijoro vavolombelona zay nitahiany Jesosy ara-bola dia efa saika hijoro vavolombelona fa tsisy fijoroana vavolombelona tamin'izay fotoana izay fa tena nataoko tamin'ny valobesy le izy dia tamin'le fotoana le hoe aniny nateriko teto le izy dia sorako an'Andriamanitra fa tena tsapako hoe tena marina ny tenin'Andriamanitra ambaran'ny mpanompony ataovy mafafy le tehake dia asiorakorake zavatra nataon'i Jesosy tamiko nandritra ny roa volana sy tapany teo zany anao hémorragie be mihitsiny dia tena mijaly satria tena malany serveta be da be mihitsiny akony dia atao amin'ny sase be mihitsy le izy dia niteny pasteur tamin'ny tapabolany iny naketo aloha tetiny hoe makety izy marary ozy izy za efa kivo satria nandehananao eko dia tsisy ninina tao amin'ny kiboko tao za tsy mihinana fanafody zany na hoe manao fanabeazana izy na tsy manao an'izany dia lasa nandeha nakety aloha tety dia tena nitomany tamin'i Jesosy hoe Jesosy mbola kely ho any zanako satria rozy zanako dia za rery mamelona anazy mbola kely ho any zanako dia raha ohatra ho aka mbola tianao za ho velona Jesosy
dia mba tsara io aretina mahazo ana io satria za tena efa reraka satria efa roa volana sy tapany le izy mandeha be foana tonga tany an-trano tena nijanona le izy za vo avy mivavaka teto tena zara tena tsy nanam-po mihitsiny fa mbola niteny kely tamin'ny pastera aloha za tery avelany tery fa tonga tany an-trano nijereko tena tsy nisy tsony le izy dia tena tsapako hoe tena niaino ana Jesosy tena hoe misy zany Jesosy zany satria hatramin'izay za mivavaka dia fiainanay telo mianaka tena milamina zay tsy mba ohatra hoe mitotitoto ny olona mampiditra mpianatra na mitotitoto ny olona mitady hofatrano na hoe mitady hohanina fa zay zany tena mivavahako teto zay telo mianaka tsisy an'izany fiainanay fa tena omeny Jesosy fitahiana zay omeny mihoatra ry ohatr'izany dia tena hoe milamina eny ry izy malala atao anatin'ny ity tokantrano ity ato tataka an'ireny zany ny olona ao ambadiky ny fianona ireo toroteny zay toriana avy aty ambony lapiazo na ihany koa pilipitra hoy ny fitenin'ny kristianina azy izany ireny ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona mbola mitodika manokana hatrany hatrany nefa tsika ny amin'ity anio ity satria mpanompon'Andriamanitra moa no eto an-toerana hoy ianao teo pasteur manao hoe teny mpaminaniana dia teny pahefana no teny pahefana no noentin'Andriamanitra namoronana izao rehetrarehetra zao zany hoe teny zany ka eo indrindra pasteur ahoana ary zany no ataon'ireo olona zay matsapa fa nozonin'olona izy ndray mantsy zavatra mitranga zany eo anivon'ny fiarahamonina mitranga zany eo anivona fianakaviana tsy mety mahita masoandro miposaka izy eo amin'ny fiainana ary tena matsapa mihitsy izy hoe tena voaozona zany aiza hoaiza pasteur ny andraikitra na pasteur satria miresadresaka atao anatin'ny faminaniana iantsika tompoko ny ozona tena mandaitra zay dia efa teneniko zay te dia totomanana tena aza misangy resaka tontolona fanahy rehefa tsy mahay za zany eto tena manome conseil ny olona raha ohatra ianao ka tsy misy hery ara-panahy dia aza miady amin'ny mpamosavy raha tsy misy hery ara-panahy ianao dia aza miady amin'ny olona mpilalao ody io zany aza miseho be vava hoe manatsaina ianao dia manampaizany ianao dia be vola ianao dia misy olona mpilalao ody eo ka manana ny heriny sy ny herin'ny demony eo anatiny izy dia ozy etinao tsy rarahako amin'ny mampilalao ody ianao fa tena mipetra tsara raha tsy manana herin'Andriamanitra na hery etinao anoherana an'ireny mpilalao ody ireny fa mandaitra io te dia totomanana ny fahefana ara-panahy sy ny ozony raha ny ray aman-dreny be ny manozona ny zanany dia aza misangy an'io hoe tsy rarahako ianao ry mama tsy rarahako ianao ry dada fa evanao ko antitra be io fa raha manozona anao ny dadanao so misy fahefana ara-panahy daholo zany fahefana ara-panahy zany hoe raha ny zanaka ny manozona ray aman-dreny tsy mandaitra fa raha ny ray aman-dreny ny manozona zanaka mipetaka io mipetaka io na tsy mivavaka raha ny dadanao na tsy mivavaka raha ny mamanao ka samy tsy mivavaka nareo afandray reo hoe olona mivavaka ianao zany feno herin'Andriamanitra ianao ka ny dadanao ohatra mpisoritoka mamilava mpiteny ratsy tory hoe nangatabola roa etsy taminao izy tsy nomenao dia manozona izy dia nefa ianao olona mivavaka dia tsy mandaitra izy satria le amin'ny mampivavaka anao dia misy herin'Andriamanitra matanjaka ao anatinao zany hoe misy fiarovana zany le misy fiarovana ianao misy dimension zay supérieur mihoatra noho ny dimension an'le ozona avy amin'ny ray aman-dreninao dia tsy mandaitra io fa raha herinao tsy isy herin'Andriamanitra ao anatinao herinao olona maditra ny dadanao koa manozona anao na mamanao fa mipetaka io petaka io rehefa miteny ny dadanao sy ny mamanao hoe ianao ndray tsy hovanik'olona ary herinao tsy handeha lavitra rehefa ny lehilahy anankiray zay no miteny aminao hoe lehilahy ianao ny vehivavy ianao raha azo vady fa tena teneniko ianao fa ifofoy vola ianao fa ianao tsy mahazo vady hoe saraka tapinao zany le lehilahy io ka ianao olona tsy mivavaka ianao olona tsisy herin'Andriamanitra ianao kosa tsisy herin'ny demony tsisy hery ara-panahy ianao zany hoe vata tenanao fotsiny be manja be kanefa le zalahy niaraka taminao
zay nanozona anao pilana ody ratsy mpamosavy mpanao ody fitika ny teny taminao hoe tsy mahita vady mandra-pahafatiny tity de miomany ianao fa tsy mahita ianao tsy mahita ianao niny namanjanao eo satria misy tontolo ara-panahy iny feo iny teny iny tonga de mifie anao mifietinao ary grave be le hoe eno tsara misy olona nanozona anao ko be voky ianao ohatra ny ravovavinao nanozona anao entinao zany sady olona tsy mivavaka fa matoky fotsiny hoe za manana rasazy mahay ka misy mpamosavy ohatra hoe olona pilany ravovavinao zany pilana ody de miteny hoe vehivavy tena raha malatsaka an'io zazy io fa ho hitatsika fa ho hita tena sady manompa mialatsiny am'le tena fa mailo de ndana mivavaka ndana mitady mpanompon'Andriamanitra de manolora tena raha tsapanao fa pilanao ody ny olona piteny an'ireny fa ny ozina te ditotomanana misy de ny amahanan'io hery ara-pana foana ny miady amina hery ara-pana tsisy hery hafa azonao ataon'io dia le izy ndray tsotra amin'ny mampanompon'Andriamanitra sy amin'ny mapasteura de tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra ny andresenao ny herin'ny devoly asinao raha nisy ozina zany ka olona nanozona anao tamin'ny alalan'ny teny de andana délivrena manatona fiangonanao ny pasteranao ny mpiandro aminareo hoe délivreo afa nisy nanozina délivreo afa misy herin'ny maizina délivreo fa nisy herin'ny demonina nafika de tonga mivava manolora tena fa zay ny manafaka an'io fa tsisy fomba ivoanao anatin'ny herin'ny démonia raha herin'ny démonia sy herina mpamosavy raha tsy herin'Andriamanitra rereny ohatra mitapitra n'lera raha fitiniko vetivety pasteur araka le teninao farante zany hoe hery ihany zany no mandrava hery ka be de be am'ireto olona reto pasteur linany am'izany zavatra zany ary maro am'ireto ihany koa tratrana kao tahaka an'izany aiza hoaiza pasteur ny toerana zay mety afahana manatratra an'izay vavaka zay tompoko manerana ny Madagasikara ny trano fivavahana vaony oloko manerana Madagasikara lizy moa zany tsy vaony oloko zany rery zay zany de efa zavaiko efa be da be zao fiangonana manao délivrance de andahany amanatona ny fotsiny itsika eo manko ry te ditotomanana zany ohatra anazy zany mitady raharaha ihany am'ty miantsololo ty satria ohatry ny mitady raharaha sady mitady problème ka ataoko fotsiny zay andraikitra tokony raisiko asain'ny tompo ataoko eto am'ty télé ty hoe mila vavaky ianao de manatona n'Andriamanitra de zay ny ampy fa raha maniry fotsiny ianao ny anatrika amin'ny fitombavaky ny trano fivavahana vaony oloko de izy amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny valo sasany manerana ny trano fivavahana vaony oloko eraka Tananarivo de misy zay délivrance zay amin'ny sabotsy avy izao de manomboka amin'ity volana ambony oktobra ty 1er octobre raha manomboka isan'andro san'andro talata larobia lakamisy latsinainy talata larobia lakamisy da latsinainy mandritsy ny volana oktobra ray manontolo amin'ny 12 hatramin'ny 2 de anao délivrance sabe ny tenako 2 heures ihany io zany mandritsy ny volana oktobra eto amin'ny 3 frères andefa nambojanahary iny ndray no mba manomboka amin'ny talata ho avy zao io 1er octobre de anao délivrance ao anafahana andreto olona ireto zay tratrana ozina sy herin'ny démonia ohatra zany sotra betsaka pasteur be de be ny zavatra zay mbola tiana ho fantarina feran'ny fotoana hatrany hatrany tsika amin'ny raha mianaka eto makasitraka hatrany hatrany ho atsika n'izay manaraka nyty fahita lavitra ity amin'ny fotoana mampety azy dia ho avy eto hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ireo karazana fanazavahana araka ny soratra masina ary ho anao zay efa nanatona an'ireny fivavahana ireny moa de azonao averina ny fijoroana vavolombelona amin'ireo telefôna zay mandeha na ihany koa manatona mivantana ny mpanompon'Andriamanitra fa efa misy tompona andraikitra ny am'izany ny fiangonana izay no ela izay ihany koa ny masaka fa de mametraka veloma finaritra ho atsika ny mianakavy ato anatin'ny tokantrano mametraka velomanao pa veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asa